Miavana manalo amin'ny tompo, fifaliana ho antsika hatrany ny mandray ny mofinaina ho antsika amin'ity andro zoma zoma fa 5 novambra 2020 ity. Mivavaka isika. Dera sy misaotranao zay raha eo fa avelanao indray andre ny teninao. Ny teninao ane anako akomponay ka andenisanay feo mandrakariva miteny aminay hoe ity ny lalana ka andiano dia anao Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ny fiainana. Dia miteneny anao tompo fa mangetaheta anao ny fananay. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Anapaka-pompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro zoma 5 novambra 2020 ity dia ny filazantsara araka Matthieu 7 andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ko amin'izany nazory mandeha izany teniko izany, ka mankatoa azy, dia oharina amin'ny lehilahy manantsaina izy izay nanongana ny tranony teo ambony vatolampy. Ary latsaka ny ranon'orana ka nisy be sady nifofofo ny rivotra, ka namely izany trano izany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambony vatolampy. Fa azy rehetra mandeha izany teniko izany nefa tsy mankatoa azy, dia oharina amin'ny lehilahy adala izay nanongana ny trano teo ambony fasika, ary latsaka ny ranon'orana ka nisy be sady nifofofo ny rivotra, ka namely izany trano izany dia nianjera izy ka loza ny fijagana. Ary noho efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-tanàna teo aminy. Masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ato amin'ity filazantsara araka Matthieu ity 7 dia fanotinana ny tohiteny nataon'i Jesosy tao tendrombohitra izay manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Ambaran'i Jesosy fa tonga izy tsy andravany lalàna fa tanteraka ny lalàna. Izy raha teo moa ny fahatanterahany soratra masina, ka tsy magaga ny olona nandehan'i Jesosy hoe rehefa nampianatra izy dia toy ny manana fahefana tsy lahaka ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Eto izy dia samy teny mazava tsara fa zay rehetra mankatoa ny teniny sy manatanteraka izany teny izay nambarana izany dia oharina amin'ny lehilahy manantsaina. Ny hoe lehilahy manantsaina eto dia olona izay nankatoa ny tenin'Andriamanitra rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra ary nanatanteraka izany. Ka oharina amin'ny lehilahy izay nanao ny tranony teo ambony vatolampy ny olona izay mankatoa ny tenin'Andriamanitra ka manatanteraka izany, ka manao izany ny fiainany amin'ny androm-piainany amin'ny manontolo. Fa tsy manao hoe tompotompo fotsiny fa tena manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Jesosy raha teo ny teny hoe tsy izy rehetra manao tompotompo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay nan-danitra. Ny sitrapon'Andriamanitra moa dia ambara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy hita ao amin'ny soratra masina. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa voasoratra amin'ny tenin-drazantsika ny tenin'Andriamanitra ary tsy lavitra atsika fa akaitsika nindry ka aokontsika handray ny tenin'Andriamanitra ny tena fiainantsika sy velomantsika ary tanterahantsika ny manao fitarian'ny fahalamana. Rehefa manao an'izany tsika dia oharina ny lehilahy izay nanorina ny trano teo ambony vatolampy. Ho avinay moa zao ny orambe vatavatra, ho avindray ny tafidifitra, ka raha voaratsy fanorendana ny trano dia horava izany trano izany. Ny fiainanao raha tsy miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra sy manana ny tenin'Andriamanitra itokianao sy faneno tongotrao sy fanazavanao ny lalanao dia very aty amin'ity zao tenao izay tany be fahoriana sy be faharatsiana, kanefa efa manana ny tenin'Andriamanitra kosa ianao sy mankatona izany dia mahita ny lalam-pombany ianao satria ny tenin'Andriamanitra raha teo dia faneno ny tongotra sy fanazanao ny lalana. Indrindra moa ianao raha mankatona izany sy manatanteraka izany dia azaka ny zavatra miseho aty amin'ity zao tenao. Tiany tompo ianao amin'ity andro an'ity mba hiorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra, anatanteraka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra, dia ninona zavatra miseho dia tsy enjerinao na ho lavo keloka na lavo fahotana fa manana ny tenin'Andriamanitra ianao fa ny tongotrao sy fanazavana ny lalanao. Paoly apôstôly dia sany teny mihitsy, aoka ny teny Kristy,
toetra betsaka aminareo teny kristiany sy ny tenin'Andriamanitra ho ampy sy aminao ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny lanitra. Amen. Misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao diso anjara indray tamin'ny anananay ery sy faherezana amin'ny fankataovana anao. Ataovy manako ako amponay manakriva ny teninao, ataovy latsapako amponay fa azo atao mpieny manadito zay ka mamitaka ny teninay. Tenanay teninao tokoa ne fa liny tongotra sy fanazavanao amin'ny lalana indray amin'ity andro ity ka anananay sy faherezana tsy hen'ny teninao ihany fa natanteraka ny teninao satria tianao zay mba tsy mpieny mpanadina fa mpieny mpakatony teninao ka sambatra zay amin'ny nataonay satria mpanao amin'ny asa. Dia sitrakainy ny ary hivavaka hoe anay zay nandanitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao atao any sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra minaniny amina sazo anay ary mamela ny elokay tahaka na melanay zay moka taminay izay mitondra anay mifakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane izao tsotra amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra ihany fonareo sy nivitra reo amin'ny Kristy Jesosy. Dia ny tenin'Andriamanitra ane toetra betsaka amponareo anananao hery sy faherezana andehanana araka ny sitrapony. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.